na dia efa ao anatin'ny ora mikija sika dia misy ireo tsy maintsy miazon'ny faritra noho ny asa mandrara samihafa raha ny hita tery amin'ny toby fiantsonan'ny fiarakodia tetsy Ambodivoana izay mampitohy an-drenivohitra amin'ireo faritra samihafa dia ny akely aloha zany ny mpandeha teny atoerana teny ny avitsy ny isan'izy ireo torak'izay ihany koa ny fiarakodia ho an'ny mpamily dia efa manana ny toromarika sy ny fipetrany raisina izy ireo ny fahamailona samihafa eny an-dalana eny izay tsy maintsy raisina ialana amin'ny famoizana aina eny an-dalam-pirenena rehetra eny horantsika indray ty fanadihadiana natao tetsy Ambodivoana ty. Vitsy ireo fiara-pitatitra mizotra nasionaly ny asa tamin'ity androany ity ho an'ny tetsy amin'ny toeram-piatsonana Ambodivoana dia zara raha nisy fiara nandeha androany. Vitsy ihany koa ny mpandeha satria tsy mahafeno isa tokony ho fenona ny fiara iray. Na dia ao anatin'ny rivo-doza tanteraka aza dia voatery mandeha mialana Antananarivo ireo mpandeha noho ny antony maro. Ny fandehanana moramora, ny fijanonana rehefa misy rivotra be sy rano be izay mety hisakana eny an-dalana, ireo kosa no fepetra ho raisin'ny ty mpamily izay azo ny faritany Mahajanga ity izay niainga io arivo io. Fiara iray koa no niazo an'i Tomasy ny arivo io teny Ambodivoana. Ny fitandremana eo am-pamiliana sy ny fandehanana mora ihany koa no nambarany ity mpamily ity atao mandritra ny atongavana any amin'ny renivohitry ny faritra Atsinanana. Nangina tanteraka araka izany ny teny Ambodivoana androany tontolo.